dia tiany Jesosy ianao. Aza atao sakana tsy hanatonana an Jesosy zany rehetrarehetra zany fa tiany foana ianao, natoy ahoana fahotana vitanao dia tiany foana ianao. Indraindray mantsika ilay mpanahy tena an'ilay teny hoe matetika fitenitsika ty teny ty hoe rehefa mahita olona mandeha mivavaka makany am-piangonana dia miteny hoe mba hoe tambavaka any e, mba hoe tambavaka any, zany hoe ny olona zany no invité no iangavianao hitondram-bavaka anao, fa ianao tsy metrika amin'ny toerana misy anao, ohatra ny hoe ao an-trano ianao mipetraka eny an-dalana ianao ny olona andeha hivavaka dia ianao miteny fotsiny mba hoe tambavaka, na koa mahita ny olona mivavaka ianao dia miteny hoe mba hoe tambavaka ao e, mba hivavao e, tsy ratsy akory zany ary tena tsara ny olona hitondram-bavaka anao foana, fa zao ianao mihitsy ny tena tadiavin'i Jesosy, ianao mihitsy ny tiany Jesosy hanantona anazy, dia ianao le mitondra ny tenanao, dia ianao le mitondra ny fahotanao, dia ianao le mitondra ny fiainanao manantona eo amin'ny Jesosy, zay mihitsy ny tena takiany, zay mihitsy ny zavatra tena endrasany fa tsy ny olo-kafa ndeha hitondra ny fahotanao eo anatrehany. Azo atao zany, tsisy maratsy an'izany, tsara loatra zany, fa ianao mihitsy ny takiany Jesosy hitondra an'izay ka aza mametraka barazy sakana. Indraindray koa tsika miteny an'ilay toeny hoe za mbola tsy mendrika ka, za mbola tsy masina, za mbola tsy matotra, za mbola tsy tokony, tsy mbola natao anahy mihitsy zany sehatry ny fivavahana zany, tsy mbola natao anatin'izany mihitsy na ohatra ny hoe misy fotoana ary voatendry tampoka ianao anatin'ilay groupe reny na ao anatin'ny mpianakavy finoana, ao anatin'ny ankonana hoe voatendry ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra, ohatra toy ianao non, tsy mbola za mihitsy tsy mendrika ny hamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy mendrika ny hiditra trano fiangonana ako raha mbola zao fahotana ianako zao, raha mbola zao situation misy anazy zao, tsy mendrika. Aleo aloha rehefa tena matotra, aleo aloha rehefa tena hoe tena hoe hiova tanteraka mihitsy dia anantona an Jesosy zay vao tena anantona anazy, zay vao tena hiditra an'izany sehatry ny vavaka zany. Indraindray konko isika tanora matetika tena manana an'izao fisainana zao hoe ny olo-dehibe ihany ny tena matetika miditra ao anatin'izany sehatry ny fivavahana zany, hoe ny olona efa voatokana, ny olona efa lehibe, tonton tontine, ny dada neny bebe dadabe, ny olona efa zokizokony ihany no miditra ao anatin'izany sehatry ny fivavahana zany. Dia zany sakana karazany endrika hoe sakana be da be, mametraka sakana be da be eo amin'ny devantsika tsika barazy sy ahafahantsika manantona an Jesosy. Fa anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy ny tenan'izany mihitsy hoe ny zaza na ny tanora dia tsy manana raharaha amin'izany sehatry ny fivavahana zany na fanompoana ny tompo zany, fa natokana ho an'ny lehibe ihany, fahantoazy ny fanjakan'ny lanitra ho an'ny zaza, hoy ny tenin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Fa izao ny zavatra tena hoe goavana be ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny fahafatesana. Ny fahafatesana ihany koa raha ka olona anankiray izy tsy misafidy hoe zaza ianao na mbola tanora ianao ka tsy tokony ho alaina, tsy tokony mbola handalo an'izany fahafatesana zany, fa ny olo-dehibe ihany nefa tokony mandalo ao anatin'izany fahafatesana zany. Izay le hoe miambena mandrakariva fa tsy fantatsika zay iavian'ny fotoana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Iambenantsika mandrakariva dia ny fahafatesana raha ho avy tampoka mamely anao, satria izao sy ianao tsy manana tsy tompo nantoka ny fahavelomantsika ao ambadiky ny toromaso, tsisy mahalala mihitsy hoe mbola velona ve ianao ambadiky ny toromaso zay atrehanao anio alina, zay le miambina mandrakariva. Raha ny teny hoe Jesosy ho avy eny amin'ny rang ny lanitra, ho avy ny zanak'ondry iseho eny amin'ny rang ny lanitra, ny teny fikasana tsy maintsy ho tanteraka. Ny teny faminaniana ny Isaia mpaminany mahakasika ny momba ny Jesosy Kristy tany anatin'ny testamenta taloha dia tanteraka ny teny faminaniana taty anatin'ny testamenta vaovao izay momba ny Jesosy Kristy sy nahatongavan'i Jesosy Kristy. Ka teny faminaniana ihany koa ary teny fikasana rehetra ihany koa dia tsy maintsy ho tanteraka, ary ny zanak'olona tsy maintsy ho avy eny amin'ny rang ny lanitra indray andro any, tsy maintsy hiverina Jesosy, tsy maintsy fiverenany faharoa tsy maintsy hiverina izy, ary tsy maintsy ho tanteraka izay teny izay. Fa zao ny zavatra lehibe indrindra dia izay tsy azontsika ho lavina ary tsy afaka ny andahy izao sy ianao na tanora na zaza na ray aman-dreny na olo-dehibe ao anatin'izany fahafatesana izany.
zany tsy azo lavina zay le homanantsika mandrakariva ka raha ohatra ka mely tampoka anao no fahafatesana ao ambadiky ny toromasonao anio alina zay tsy fantatrao hoe mbola velona ve anao raha pitso sa tsy dia ahoana ianao zay efa tokony namangy efa ratsapanao fa mamangy anao ny tenin'Andriamanitra androany ary efa renao ary fantatrao loatra efa hitanao be da be laninao tsenjery angamba ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mibeba miambena toloro ny tenanareo an Jesosy melamy fahotana mety efa mamangy anao zany tenin'Andriamanitra be da be zany fa ozy ianao hoe non ndrasa aloha aka fotoana milamina mihitsy ndrasa aloha za tena matotra be ndrasa aloha za tena ohatran'izao zay vao tena hiditra an'izany raha androany mamangy anao ny tenin'Andriamanitra dia ozy ianao aloha za mbola ato vao tena hibebaka any any tena manana fotoana any any vao mandeha am-piangonana dia ao anatin'izay taona elanelan'izay ao anatin'izay herinandro elanelan'izay hoe inona mety ho fantatrao hoe inona ny zavatra anjoanao anatin'izay herinandro izay mety ho fantatrao hoe roviana ny toronao andia amin'izany fahafatesana zany tadio fa Jesosy ianao dia tsy maintsy mandalo an'izany fahafatesana zany tsy maintsy mandalo an'izany fahafatesana zany zao sy ianao raha mbola tsy ho avy eny amin'ny rano lanitra Jesosy Kristy misy ihany koa ny fanjavonana fa tsy fantatra hoe zao sy ianao ve ho tafiditra ao anatin'izany fanjavonana izany fanjavonana tampoka dia zay fotsiny nametra ao anatin'ny question apetrako aminao hoe fantatrao ve ny elanelam-potoana iainanao anatin'ny ora minitra sy ny segondra fantatrao ve zavatra hianatra aminao aza atao sakana sy anatonanao an Jesosy ny fahotana rehetra vitanao misy teny izay araka an'ilay teny teo hoe fantatrao loatra hoe izy tsy avy antsomarina fa nypanota mba hibebaka ity zany tena zany anatin'ny filazantsara ny solatany lioka toko 5:7 mety efa renao foana zany teny zao fa hoe efa nandramanao ve le tenin'Andriamanitra andao ary andramana andao andramana andramako izao fa tsara ny tompo tsara Jehovah andramo mihitsy le tenin'Andriamanitra aloha dia hitanao misy tenin'Andriamanitra zay anatin'ny Isaia 1:18 hoe avia ary amin'ny anaran'i Jesosy avia ary ifandahatra isika ho Jehovah na dia tahaka ny jaky azy ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily azy na dia ho tahaka ny volon'ondry ho fotsy amen amen ahoana ozy izy na dia tahaka ny jaky ary ohatrany ahoana moa zany endrika jaky zany fahamazinana maizina ny endrika fahotana ihany koa ny olona anankiray raha mbola anatin'ny fahafatesam-piainana izy dia ohatrany ahoana moa ny endrika fahafatesana maizina maloka misaona zany endrika fahamazinana daholo zany ka miteny tenin'Andriamanitra na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo zany hoe na dia fahotana ngeza be tahaka ninona ary vitanao dia andao ifandahatra tsika ozy izy zany hoe miinvite anao mihitsy izy hoe avia ary inona le fahotana mampatahotra anao tsy anatonanao anaka mahatonga anao mametraka barazy eo amin'loanao hoe non za rehefa ohatran'izao za mbola tsy masina za mbola manoto za mbola maditra ho an'ny tanora za mbola maditra mbola be revy be rendrarendra maro samihafa androany raha mamangy anao ny tenin'Andriamanitra miteny aminao dia ianao raha renao raha nandreny sofinao dia ianao mihitsy zany no hitongavan'ilay antso ny tenin'Andriamanitra anatin'ilay izy ndao ifandahatra atsika ozy izy fa natony ahoana tsy manisy lanjany tsy manisy vitiny izy tsy mijery hoe fahotana be sa fahotana kely ny vitan'ity olo ty fa ho tonga tahaka ny oram-panala tahaka ho tonga fotsy tahaka ny oram-panala mangatsakatsaka tahaka ny sily no maizina rehefa hitongava mazava ho azy iza moa le fahazavany zao tontolo zao hitantsika zany anatin'ny filazantsara amin'ny Matio toko 5 Jesosy Kristy le fahazavany zao tontolo zao ka imagine fotsiny trano anankiray maizina be ipetraka ao anatin'ny trano maizina ianao tapaka ny jiro tsy misy zavatra mazava rehetrarehetra rehefa misy olona mitondra jiro fahazavana miditra ao anatin'ny trano io mahita fahazavana ianao le mipetraka ao anatin'ny maizina mahita fahazavana hitanao daholo meuble rehetrarehetra ao anatin'ny trano androany ary
tiany Jesosy ianao ary ianao mihitsy ny atsony. Aza mametraka barazy eo amin'ireo hoe za mbola mpanota, za mbola tsy mendrika anazy ny fivavahana zany. Allo za rehefa tena lehibe, rehefa manambady, rehefa tena mahazoazo taona, rehefa zokizoky izay vao hiditra anatin'izany sehatry ny fivavahana zany. Fa amin'izao taonako mahatanora anazy zao aloha mbola tsy tokony hiditra amin'izany mihitsiny mbola maro ny zavatra iainako amin'ny fahatanorana anahy. Ny fivavahana na fanompoana ny tompo na asa ho an'i Jesosy dia tsy misy mametraka hoe ho an'ny olo-dehibe na ho an'ny ankizy na ho an'ny zaza, fa ny olona rehetra. Zay ny antom-pisiko sy ny antom-pisianao eto an-tany dia ho an'i Jesosy Kristy, ho an'i Kristy. Zay. Aza mametraka birazy amin'ilay fahotana fa tiany Jesosy ianao e. Tsy manisa heloka izy, tsy mijery anao izy hoe ohatry ny ahoana ny fahotana vitan'ity olona ity, fa rehefa manantona anazy fotsiny ianao ary manolotra an'ireo fahotanao rehetrarehetra dia vonika melanao Jesosy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary hoy ny ten'Andriamanitra farany izay hovakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy, filazantsara izay nosoratan'i Jaona 4:9.